Natolotra Androany ny lakile ho an'ireny mpianakaviana namoy zanaka anankitelo. Niezaka nanao niezaka izay nanatanteraka ny promesse tamin'ireo olona ireo hoe amboatra trano ho anazy dia tamin'ny alalan'ny tsipaipaiky fandraisana anjara arivo ariary sy biriky folo isaky ny mpikambana no namitana an'izany. Tafakatra teo amin'ny 17 millions de francs malagasy teo ny totalin'ny nanamboaranay ny trano ary vita soamantsara izy androany. Mba ho alaitahatsika malagasy fa misy ny asa sy ny firaisan-kina izay tokony ho ataontsika tsirairay avy eto amin'ity firenena. Ny amin'ny trano azo rehetra eto Antananarivo renivohitra dia manainga izahay mba handraisana andraikitra ho an'ny ireny olona ireny hanampiana azy amin'ny fomba manokana raha tsy ampiny eo am-pelantanany ary hanohanana raha ohatra ka tokony ho tohanana ny tsy fanaovana azy trano azo eto amin'ity tanàna ity.